eo amin'ny fiainanao izany. Ataovy amainina izany voninahitran'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahaenina folo sy ny fahafito folo vakiko amin'ny anaran'i Jesosy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko fahatelo andininy fahaenina folo sy ny fahafito folo vakito izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta izany. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. Ny finoana izay azo amin'ny alalany no nazony izao fahasalamana tanteraka eto imasonareo rehetra izao. Ataovy amainina izany. Diny fahafito folo ary ankehitriny ry rahalahy fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana no narorofanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa. Ataovy aleluia mafy be. Pitoro teny toko faharoa folo andininy fahatelo folo sy ny fahaefatra folo. Pitoro teny ny toko faharoa folo ny andininy fahatelo folo sy ny fahaefatra folo vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Aoka hoenotsika ny feno zavatra rehetra. Andriamanitra natahory ary ny didiny no tandremo fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra fa hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny asa rehetra mba amin'ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Farany dia ho azafaina amintsika izay tiana ambara. Apokalipsy ny toko fahaefatra folo ny andininy fahaenina sy ny fahafito no andraisantsika ny tenin'Andriamanitra. Apokalipsy toko fahaefatra folo andininy fahaenina sy ny fahafito. Ary nahita anjely anankiray koa aho nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana ny filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena rehetra sy ny fianakaviana sy ny fiteny maro samihafa ary ny olona. Andininy fahafito nanao tamin'ny fiamahery hoe matahoran'Andriamanitra ka miavoninahitra izy fa tonga ny ora fitsarana ary miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Manao aleluia mafy pitsika rehetra ho voninahitry Jesosy. Ry afana malala eto ambora rano misaotra n'Andriamanitra lehibe izay satria namimbafoa taminay izy, nanome iraka mazava, nanome baiko mazava ho anay ilay Jesosy Kristy avy any Nazareta izay notoriry taminao teto nanomboka tamin'ny talata ary noho ny famirapon'Andriamanitra lehibe dia tanteraka izany asa fitoriana filazantsara izay nomeny Jesosy ho tanterahina izany. Satria izay dia nahazo iraka, izay dia nahazo baiko avy amin'ny Jesosy Kristy, izay dia tsy iraka mandehandeha foana, izay dia tsy iraka mananao foana, ary izay dia nahazo baiko mazava avy amin'ny Jesosy. Araka ny voasoratra ny tenin'Andriamanitra manao hoe mandehany ianareo ary dia ataovinareo mpianatra ny firenena rehetra. Izay dia nahazo baiko mazava avy amin'ny Jesosy. Satria Jesosy dia nilaza any amin'ny matory filazantsara ny toko fahaefatra ny andininy fahaefatra folo dia nilaza ilay Jesosy, nilaza ilay zanak'Andriamanitra izay nirana tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity, ary izany Jesosy zany dia niteraka nilaza manao hoe tsy maintsy toriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra ity mba ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra. Halleluja! Ataovy aleluia mafy be izany voninahitran'Andriamanitra. Tsy maintsy toriana ny filazantsara. Ahoana moa izany hoe tsy maintsy izany ry havana? Any amin'ny tafika any dia misy ilay fitenenana, any amin'ny tafika any dia misy rehefa tonga ny baikony lehibe amin'ny tafika ary amenany ireo miaramila izay eo ambany fifehezana izany baiko izany.
raha vao miteny le mpianitafika manao hoe kosefo dia inona ny zavatra amisiao manao kosefo avokoa ny miaramila rehetra rehefa miteny le mpianitafika manao hoe mitsangana dia tsy misy commande izy pourquoi fa tonga dia mitsangana avy hatrany ireo miaramila rehetra zay le paiko ry havana malala Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra nanome izao paiko izao mba hotoriana aminao ny filasan-tsara hotoriana aminao ny tenin'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra izay satria tanteraka tety sany fitoriana ny filasan-tsara izany matetika rehefa mitory filasan-tsara dia tsy adiriko milasa amin'ny olona ny tariketra n'izany filasan-tsara zany tsy adiriko ny miteny amin'ny olona mampafantatra ny olona fa ny filasan-tsara izay hoentinay ny filasan-tsara izay torianay dia tsy zavatra tatao foana zany ny filasan-tsara izay torianay dia tsy zavatra atao foana izany filasan-tsara izany fa ry havana malala ny filasan-tsara dia izao manana tariketra manokana tiana tongavana eo amin'ny fiainanao alleluia zavatra roa no ambarako aminao ao anatin'izany tariketra ny filasan-tsara voalohany ny filasan-tsara izay toriana taminao teto dia manana tariketra tahakan'izao mba hitonanao mba hitarika anao mba handresy lahatra anao mba hiatsoatso anao hatonganao ho lehilahy ho vehivavy ho tanora hatahotra an'Andriamanitra alleluia tanteraka eo amin'ny fiainanao ve zany tariketra an'Andriamanitra izany tanteraka eo amin'ny fiainanao ve zany tariketra ny filasan-tsara tsapanao ve zany iainanao ve zany tafalatsaka tsara anatin'ny fonao ve zany tariketra ny filasan-tsara ny Jesosy Kristy zany misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra matsiry havana Andriamanitra miolika ty amboniny tany mijerany tany Andriamanitra any amin'ny seza fiavianany masina io masom-panan'Andriamanitra io dia mijery ny tontolo eny amin'ny soratra masina araka itiany Andriamanitra dia mijery sy mandinika ny fiainanao fa tsy misy fatahorana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao dia lehilahy tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia vehivavy tsy miaina amin'ny fatahorana an'Andriamanitra satria ny fahotana no kilalao anao ny fahotana ny iainanao ary izany fahotana izany dia mampirehitra ny fahateseran'Andriamanitra ka na dia mety mivavaka azy ianao na dia mety manompo an'Andriamanitra azy ianao satria tsy mivelona amin'ilay antsoina hoe fatahorana an'Andriamanitra ianao mirehitra aminao ny fahateseran'Andriamanitra ny tariketra ny filasan-tsara ny havana izay notoriana taminao teto amin'ny toerana ity dia hitonanao sy hitarika anao ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra ataovy aleloha mafy ho voninahitra Jesosy halleluia hitona sy mitarika anao ho amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy anjeliny Jesosy Kristy hitondra ny filasan-tsara ny fahasambarana ary io anjely io dia ambarany Apokalipsy toko 4:7 ny andininy fahenina sy ny fahafito fa rehefa nitora ny filasan-tsara io dia sao ny voalaza soratra masina niazo tamin'ny fiamaherina ianjely matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy nilaza ny tariketra ny filasan-tsara nitona ny olona mba hatahotra an'Andriamanitra ry havana malala eto amin'ity toerana ity ry havana malala eto amin'ity tanàna izay hitsahany tongona ity ry havana malala eto amin'ity toerana izay diavany tongona ity tiana ianao androany mba hatahotra an'Andriamanitra amin'ny andro ny fahamelomanao ataovy aleloha mafy-piasana ny voninahitran'Andriamanitra tiana ianao hatahotra an'Andriamanitra ao aminao ve izany fatahorana an'Andriamanitra izany fa hoy ny mpitory teny toko 2:10 fahatelo sy ny 14 rehefa toriana ny filasan-tsara dia izao ny fean'izany teny izany Andriamanitra no daholo ary ny didiny no tandreva fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra
jiaby eto amin'ity toerana ity izany no tokony ataontsika rehetra eto amin'ity tanàna ity tokony ho lehilahy sy vehivavy matahotra n'Andriamanitra isika riavana malala satria izany no tariketra ny filazantsara mitony baiboly voalaza ny tenin'Andriamanitra ny atao rehetra dia ho tsarainy miariary eo anaten'Andriamanitra na ny soa na ny ratsy tsarovy riavana fa hifarana ny tantaranao indray androany hifarana zao tianao izao indray androany ho avy ny fotoana izay atao zao ty fiainana ty hitsata ianao ho amin'ny olona nivavaka natahotra n'Andriamanitra tamin'ny andro ny fahavelomany dia mbarany soratra masina manao hoe hitsata amin'izay sasarana izy ny asa fanimpolo manaraka azy hitsata amin'izay ny sasarana nanompa n'Andriamanitra tamin'ny andro ny fahavelomany nivelatra tamin'ny fahatahorana n'Andriamanitra tsy nanao tontolo sy atsirabina izany fanimpona izany hoy soratra masina sabatra izy rehefa maty satria hitsata amin'izay sasarana izy ny asany manaraka azy fa ny olona tsy matahotra n'Andriamanitra amin'ny andro ny fahavelomany tsy mifidy ny fahatahorana n'Andriamanitra mitosy mikiripiby amin'ny fahotana tsy mivelona amin'izany fahatahorana n'Andriamanitra izany dia mampalahelo ny toerana isy azy ny havana malala fa hitsara mandrakizay any amin'ny fahaveresana izy ny filazantsara izay toriana aminao dia isanganana ny tianao isanganana ny fiasakasanao tsy hoanja ny toerana mahatsiravina izany izao ny fiaintenin'Andriamanitra izay toriana taminao teto Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo ho tsaraina ny fiainanao indray androany ho tahaka ny écran géant ngezabe dia hiariary eo avokoa ny fomba fiainanao nandritra ny fahavelomanao tsy fantatra hoe firy taona no fem-potoana izay toeranao sy fahiniananao eto amin'ity zao tontolo zao ity ho avy ny fotoana isy hoe miariary eo aloha seza fitsarany Kristy ianao dia ho hitany masinao ny fomba fiainana rehetra izay niainanao ho hitany masinao ireo zavatra maro samihafa izay nataonao tamin'ny andro ny fahavelomanao dia eo anao fao hanomboka tahotra ianao hanomboka angovotra ianao satria jerenao no maizy ianao hitanao le toetranao hitanao le adalanao tsy mipepanao tsy losanao nikiribiby tamin'izany ianao nandritra ny fotoana maro samihafa izay nivelomanao teto amin'ity zao tontolo zao ity aorian'izay hilatsaka ny tidy mpitsaran'Andriamanitra ilay mpitsara marina ilay mpitsara lehibe ka nameloko anao handatsaka ny fanahinao hanipy ny fanahinao ho any ny fahaveresana ho any ny fandrianana mandrakizay riavana manara tsy tianay mba ho diso ny fanantenany ianao tsy tianay mba ho latsaka any amin'ny atsany famosapo ianao tsy tianay mba ho latsaka any amin'ny atsany fahatsoam-panantenana mandrakizay ianao ka izany no hitorinay ny filazantsara taminao teto izany no nitorinay ny ten'Andriamanitra taminao teto nandritra ny 5 andro teto amin'ity toerana malalaka ity zao rafatra zao mipaikin'Andriamanitra ao anao Andriamanitra no atahory ny didiny no tandrema ataovy alelo mahabe izany voninahitry'Andriamanitra tanjo ny filazantsara tariketra ny filazantsara dia ny anasitranana ny aretinao ihany koa tian'Andriamanitra mba ho sitrana ianao ataovy amainina mafy be izany izay rehetra marary tonga eto manao fa amainina mafy be ka teo ny namanao dia teneny manao tian'Andriamanitra mba ho sitrana ianao tian'Andriamanitra mba ho sitrana ianao ho afaka amin'ny ho aretina izay mahazo anao eo izay le tariketra ny filazantsara manaraka hanasitranana ny aretinao ry havana manaraka nanomboka tamin'ny talata dia nisy faafaka manokana ho anao teto ary dia mino izay fa nisy fanasanana nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao nisy fanasanana nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao baiboly dia miteny any amin'ny bokyny Petera nitondra ny fahotantsika teo amin'ny asy Jesosy Kristy mba ho fatony amin'olona isika fa ho velona ho an'ny fahamarinana no diakapy Jesosy Kristy sitrana ny aretina rehetra no diakapy Jesosy miala ny fivitosana rehetra no diakapy Jesosy miala ny fanantenana rehetra no diakapy Jesosy miala ny aretim-po rehetra no diakapy Jesosy miala ny fahatsambana rehetra no diakapy Jesosy miala izay rehetra ao anatiny eny fanaintainana sy fampahorian'ny aretina rehetra manaova maina izay mino ny zanandroany mahery ny diakapy Jesosy no sanina izy
notorotoroana anao ny fahasotsika izy baiboly miteny fa notorotoroana ary potipotika tahaka ny fahafasan'ny tenan'i Jesosy Kristy iny antanjony zany iny antariketrany zany mba hanasanana ny aretinao ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrany ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy minao fa nisy omanana be pastera nandritra ny fotoana nisy omanana nisy vavaka be nisy fitarainana be nataondreo mpanompon'Andriamanitra sy ny mpino miaraka aminy hoe Jesosy ô vaingeo io tanàna ny morarano io miasa amin'io tanàna io ianao aoka sitrana ny marary ao aoka ho afaka ny mandringa ao aoka laty ny marenao ho ataon'Andriamanitra aminao anesany amin'ny anaran'i Jesosy ataovy amainina mafy be zany ny voninahitran'Andriamanitra Alléluia Alléluia areo arinan'ity fitorité ty isy fitoroana vavolombelona mahagaga Alléluia ho atao eto amin'izao toerana izao hitsangana ianao dia hitoro vavolombelona hiteny ianao voninahitra ho an'i Jesosy izao no aretina ry havana no san'i Jesosy zany voninahitra ho an'i Jesosy izao ny zava-misy teo amin'ny fiainana ny olana izay naso ny fiainana nahafahan'i Jesosy zany rehetrarehetra zany Alléluia zay le tariketra ny filasan-tsara anasitranana ny aretinao Alléluia anasitranana ny aretinao sitrany ianao amin'ny anaran'i Jesosy aza matahotra ianao aza mirorosaina ianao aza mieritreritra korinao hoe dia izaho efa marary mafy ty ve dia izaho efa manaintaina ity ve aza manary fitoky aza manary fanantenana veya Jesosy le havana malala manasitrana i Jesosy io izy amin'iny zany manao famainina mampe voninahitran'Andriamanitra zay le tariketra ny filasan-tsara anasitranana ny aretinao tariketra ny filasan-tsara hamahana ny olana eo amin'ny fiainanao hivany olana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ndray mandeha dia nisy ireo mpanompon'Andriamanitra ireo olona izay natsoiny Jesosy apôstôly ireo olona ireo ao amin'ny filasan-tsara ny Luka 5 dia mahita isika fa ireo olona ireo dia tao anatin'ny olana mafy satria voalasan'ny tenin'Andriamanitra fa tonga Jesosy nitory filasan-tsara tao amin'ny toerana izay misy azy ireo tao anaty sambo kely izay nitoeran'izy ireo olona ireo dia nanana olana teo amin'ny fiainana satria voalasan'ny soratra masina fa nandritra ny alina izy no nanaraty teo amin'izany toerana izany ary dia nanahelo izy ary dia navery fanantenana mihitsy izy tsy nisy vahaolana izy dia nanana fahaiza-manao tamin'izany atao hoe resaka fanaratofana izany nandritra ny alina nanaraty teo amin'ilay toerana fa izao ny zavatra niseho tsy nahita na dia asa ny ranoray azy nandalo Jesosy le havana nitory filasan-tsara teo nitondra ilay tariketra ny filasan-tsara hamana ny olana eo amin'ny fiainan'ny olona hita amin'i Jesosy tao anatin'ny fahaveresan-kevitra tanteraka ireo olona ireo very fanantenana Jesosy ny teny taminy alatsao amin'ny lalana ny aratonareo dia azo asan-drano ianareo ny ady-hevitra ireo olona ireo tena izantoko ve ny zavatra izy tena izantoko ve no zavatra itsana amin'ity androan'ity ny teny tamin'i Jesosy izy ireo Jesosy nandritra ny alina izahay no efa nanarato teto amin'ity toerana ity ary mampalahelo fa izao tsy mbola nahazo na dia asan-dranoray azy Jesosy ny teny taminy alatsao amin'ny lalana aratonareo kehitriny Jesosy miteny aminao ry havana malala mety ao anatin'ny fahatsofanatenana tanteraka ianao ao anatin'ny fahaveresan-kevitra tanteraka ianao very ny fanantenanao mbola hivavy ety olana ity mbola ho afaka ve ty olana ity mbola marina ve namparasamy toriteny zany ry havana malala aza misalasala ianao aoka iny ianao androany fa Jesosy ny vahaolanao anao vahaolanao anao Jesosy Alléluia vahaolana ho anao Jesosy zao ny zavatra niseho raisy nanarato natsempo tany amin'ny lalina mitsinona ny zavatra hita tamin'izay fotoana izay inona ny zavatra niseho iny ireo olona ireo nahazo asan-drano be dia be no fotoana isan'ny asan-drano izany ary dia voalasan'ny tenin'Andriamanitra fa saika nitsitra mihitsy azy lay arato no ninona no ny vahaolana izay nomeny Jesosy azy ireo ry havana malalo baiboly dia miteny zava-matahotra nataon'Andriamanitra amin'ny fahamarinana mba hovaly ny vavaka izay ho atao eto amin'ity toerana ity noho izany manana finoana ianao manana fatokina ianao fa tonga eto aminao le tariketra ny filasan-tsara lehibe vahaolana ho anao Jesosy
Haleluya. Isa minsan Tuhan manufa main lemah